ny sain'ny Kristy. Ny sain'ny Kristy ino aloha hevitra teny antsika amin'izao larobia maraina izao manasanao hiaraka amiko hatramin'ny farany. Tafahoana indray isika amin'izao maraina izao tsy noho ny herintsika na nitanjatsika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny famondram-pony no tsy nalandritra antsika ka dia miarahaba isika, miarahaba ny tsirairay avy na iza toerana misy anao, na ny akaiky indrindra na izay lavitra indrindra ho ampy aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fiadanany anie hanjaka am-ponao sy ny ankohonanao. Andeha ary hivavaka isika raha hanomboka ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eny an-danitro, ankasitrahana hiatrany an-trany ny fitantananao anay. Mbola nitehirizanao anay ilay fofinaina avy aminao, izay mbola antom-pahavelomanay ankehitriny. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay, ary ny mbola nitomanao anay amin'ity fiarahamandinika ny teninao ity. Ankehitriny ary dia mahatsiaro izay fa mpanompo tsy mahasoa ihany, koa mangataka ny famelan-keloka. Diovy izay Andriamanitra. Sasao izay mendrika izao fotoana sarobidy izao. Ary mangataka ary izay ankehitriny ny firotsahan'ny fanaonao masina aty am-ponay azonay mahatakatra izay tianao lazaina ka tonga anay hanao fanandramana miaraka aminao amin'ny androany. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filipianina toko 4:1-4 ilay andininy atao tadiana izany teny izany. Hoy ny voalaza hoe dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Izay ilay andininy natao tadiana. Androany dia hijery isika ny hoe ny sain'ny Kristy. Tamin'ny volana Aogositra 2017 ry mpiara-midinika namana, dia nisy an'ity mpanao ady tondry amin'ny sokajy vaventy ity, namoaka rakim-peo anankiray, tsy iza moa izany fa i Mohamed Ali. Izao no rakim-peo navoakany hoe izao no mahery indrindra. Tsy salasalana tokoa fa mpanao fanatanjahantena izay tena manana maha-izy azy, Mohamed Ali. Matanjaka izy ary ny koizany saingy. Tsy ohatra natao arahana Mohamed Ali ho an'izay maniry anana ny sain'ny Kristy. Afafy izany zavatra izany. Tsy mba toy izany Jesosy, tsy mba nanoratra an'izany Jesosy. Tsy mba nanoratra an'izany Jesosy fa nanitry tena izy. Jesosy ilay tsy nanana hota vilivily, na dia nalay mpana tamin'ny zavatra rehetra aza, na dia mainy zavatra rehetra aza, na dia nianatra ny fanarana tamin'izay fahoriana nentiny aza, nanitry tena Jesosy. Tonga lafatra ny filefiran'i Jesosy tamin'ny sitrapony rainy. Tsy nisy mihitsy fotoana izay nandavany tsy hilefotra ny amin'izany. Na dia tsy mora aza izany toe-javatra izany. Kanefa dia androany tarihinao mba hisaintsaina anana ny sain'ny Kristy. Ao amin'ny Filipianina toko 4 ka ny 5 ka ny hatramin'ny 9. Ilay andala ny teny kanto, karazana ohatran'ny hoe tononkira mihitsy soratan'i Paoly. Anisany andalan-teny izay tian'ny olona izy io, iverin'ny olona sasavatena makanto sy mafonja indrindra ao amin'ny fisoratra masina, ary marina izany satria voafintiny Paoly ao ilay fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao ny voalazany. Onomboka ny 5. Aoka ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy tonga no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana
tamin'ny hazo fijaliana. Jesosy ilay mitovy amin'Andriamanitra. I Jesosy ilay Andriamanitra dia tsy nitafy nofo fotsiny fa tonga mpanompo Jesosy. Tonga mpanompo izy. Ary avy eo nanolotra ny ainy ho fanatitra noho ny fahotako, noho ny fahotanao, noho ny fahotantsika. Ao Galatia 3:7-8 dia voalaza hoe voaozona isolo antsika Jesosy. Ilay Andriamanitra, ilay mpamorona antsika, maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hanavitra antsika. Aoka ho amintsika izany saina izany, tao am' Jesosy izany faneretena izany, na fony tenany izy ho tombotsoako, ho tombontsoanao, ho tombontsoan'ny be sy ny maro. Aoka ho amintsika izany toe-tsaina izany. Jesosy no tokony mba nanoratra hoe izao lay mahery indrindra, fa tsy nanao an'izany izy. Kanefa notarian'ny Paoly izao sy anao, aoka ao aminao zao saina izao. Mahafinaritra izany teny izany. Ahoana no mba hahatonga antsika takatra zany? Ahoana mba hahatonga isaintsaina izany isan'andro isan'andro? Ary mihoatra noho izany, ahoana no hahatanterantsika izay sain'ny Paoly lazainy ka hahatonga ho vonona anitry teny ary afoy tena ho amin'ny tombontsoan'ny hafa. Indraindray fihiniko mafy loatra ity izao ity. Indraindray tsy mba manaky ilefitra ny anitry tena, za kosa aloha tsy anitry tena ny amin'izany e. Ahoana re ny mba hahatonga antsika hahatsapa ny tenin'ny Paoly? Aoka ao amin'ny areo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy ihany koa. Soa ihany fa Jesosy no nitarika antsika mba hananantsika ilay toe-tsaina manitry teny izy ihany. Ilay nanitry teny ihany no mitarika antsika. Hoy Jesosy amin'ny filazantsara Mateo 7:20-21 fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry, ary izay manitry tena no asanatra. Aika izany mifanohitra amin'ny toe-tsain'ny olombelona ny toe-tsain'Andriamanitra. Ary izay nahatonga ny Paoly aoka ao aminareo zao saina izao. Ny olombelona mantsy heveriny fanandratan-tena no azona voninahitra. Tsia, amin'i Jesosy izay manandra tena no ahetry, fa izay manitry tena no asanatra. Androany ary andao re mba ho saintsaintsika indray izany sain'ny Kristy izany. Andao mba ho ambotsaintsika ny sain'ny Kristy. Ahoana mba hahatonga ilefitra? Ahoana natonga mba hanao ny hafa ho ambony, manao zavatra tsara ho an'ny hafa fa tsy ho an'ny tenako? Ny ahatarantsika izany dia izao. Aoka hozy Paoly ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Fantatsika tsara fa nanitry tena Jesosy fa nasandratra izy ho any voninahitry ny iray. Ary tiany Jesosy koa zaho sy ianao manetry tena satria ho avy amin'ny fotoana izay hanandratany ianao hiaraka aminy. Momba tsy mahafinaritra izany tanjon'Andriamanitra izany, ko andeha isika anana ny sain'ny Kristy. Hoe tsika mbavaka izany etaetantsika izany. Ao hivavaka ary tsika raha eo mangataka izahay androany. Raha mety ianao ary tsay aty am-ponay ny fanena masina, mba hisaintsainana isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra mandrakariva ny sain'ny Kristy, dia ilay saina manitry tena nafoin'izao ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba ho tombontsoanay, tombontsoan'ny hafa. Ampio izay Andriamanitra mba ho aminay koa izany saina izany, ka mba hianatra ny anetry tena izay androany. Tehirizy Tompo ny fanapa-kevitray, ary aza mafoy amin'izay rehetra ataonay androany. Ianao ny mitaritalana anay, hiaro anay mandritra ny fotoana rehetra. Vavaka tonoina izay tany amin'ara Jesosy. Amen.